miarahaba antsika rehetra ary miarahaba manokana ho amin'ny fianakaviam-ben'ny météo na tratra izao andro maneran-tany ho an'ny toetrandro izao. Tsara ny manamarika fa ankalazaina isaky ny 13 martsa ny andro maneran-tany ho an'ny toetrandro. Ny lohahevitra tamin'ity taona ity dia ny hoe mandalina ny anio ho fiarovana ny ampitso. Efa nisokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny maraina teo tetỳ amin'ny météo Ampandrinomby ny fahakalazana izay andro maneran-tany ho an'ny toetrandro izay, ary ihany koa ny fahakalazana ny faha 520 taona ny météo Madagasikara. Marobe ireo hetsika homaninay ankalazana izay, eo ny atrikasa, eo ihany koa ny fampirantiana ary ny fanentanana ho amin'ny be sy maro sy ny sekoly. Asaina ary ianao ho avy etỳ amin'ny météo Ampandrinomby hatramin'ny alarobia ho avy izao fa be dia be ireo hetsika no maninay ho anao. Raha ny vinany toetry ny androntsika ho amin'ny rahampitso dia saika mbola tsy maro toerana hatrany aloha ny atmosfera any amin'iny fatra avaratry Madagasikara iny torak'izay ihany koa ny amin'ny antitany atsimon'ny nosy. Vokatr'izay indrindra dia miandrandra orana tandrifindroana mety rankotroka ireo toerana ireo. Ny fatra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa amin'ny alarobia ho avy izao no miandrandra orana indray ho an'ny ilany andrefan'ny afovoantany torak'izay ihany koa ny fatra sasany eto amin'ny afovoantany ary amin'iny ilany atsimo atsinanany Madagasikara iny. Amin'ny vinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina raha jerena amin'ny antsipiriany dia azo orana tandrifindraona amin'ny maraina ny morotsiraka ny faritry Sava, Ambatsoa, Analanjorofo manodidina ny Toamasina. Andrahoana mety arahana orana tandrifindraona ihany koa ny vao maraina be fa hisava miandalana ihany zay rehefa mizaratr' any amin'ny faritry Boeny, Melaky ary ny tapany avaratra ny faritry Menabe. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na hivany toerana kokoa ingabe masoandro na dia somary ho sembanandrahoana kely aza indraindray ho an'ny faritra avaratra ny ilany atsinanany afovoantany ary amin'ny morotsiraka avoany atsinanany Madagasikara. Raha ny tolakandro kosa indray dia saika azo orana tandrifindraona mety arankotroka indraindray ny any amin'ny manodidina faritry Sava, Ambatsoa, Analanjorofo, Toamasina manodidina Samborano ary ny atitany ny faritra atsimony Madagasikara. Ny faritra hafa moa dia ifandimben'ny rahona sy ny masoandro. Raha mahakasika ny maripana eo amin'ny 13 hatramin'ny 20 degré zao ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 13 degré morotsiraka atsinanana, 20 hatramin'ny 13 degré ho an'ny ilany andrefana, anaika 17 hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefana torak'izay ihany koa any amin'ny faritry Menabe sy atsimo andrefana. Amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny alarobia kosa indray ary araka ny efa natsidika teny Androany, andrahoana mety arahana orana tandrifindraona indrindra tolakandro ny alina ho an'ny faritra sasany eto amin'ny afovoantany torak'izay ihany koa ny ilany andrefan'ny Madagasikara ary aty amin'ny ilany atsimo atsinanany nosy. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na dia somary andrahoana aza any amin'ny faritra avaratry Madagasikara. Mety isy tandrifindraona ihany any amin'iny faritra avaratry ny nosy iny, zany faritra Diana, Sofia, Sava ary Ambatsoa. Vinan'ny maripana kosa indray tsy dia misy fiovana misongadina aloha raha noharina ny talata fa eo amin'ny 14 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana, 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny ilany andrefana. Manodidina eo amin'ny 17 na 30 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra atsimo andrefana, Menabe, Betsiboka ary Sofia. Vinany toetry ny andro amin'ny alakamisy ary namaranantsika sahady dia saika ho hita taratra eny foana ny orana tandrifindraona any amin'iny faritra avaratry Madagasikara iny, zany faritra Diana, Sofia, Sava ary Ambatsoa. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina dia verina andrahoana mety isy enerjika isina orana tandrifindraona indraindray any amin'ny ilany andrefany Madagasikara iny, zany hoe any amin'ny faritry Melaky, Menabe, ny tapany avaratra atsimo andrefana, ny ilany andrefany Vakinankaratra, Moromani, Mahatratra ambony ary Aiobe. Vinan'ny maripana kosa indray
manodidina eo amin'ny 4 hatramin'ny 7 degré ho an'ny faritra anatiny, 20 hatramin'ny 23 degré morontsiraka atsinanana ary 9 hatramin'ny 13 degré ho an'ny ilany andrefana, 17 hatramin'ny 23 degré kosa amin'ny mari-panambony indrindra any amin'ny faritry Menabe, Betsiboka ary Sofia. Dia izay indray ny vinan'ny toetry ny andro atanatin'ny 3 andro avy mamery taonanao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.